Ok. Shalom, 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 shalom לכולם. Marabasikalisha rehetra, Chodesh Tov, dia tratry ny asaramanitra koa zany satria alamady be ho an'ny fomba malagasy. Shalom, shalom, Rabbi Man Israël Pondol. Le cours sera du coup en malgache, comme tu as pu comprendre, voir, mais Bezat Hashem, c'est toujours le Sha'arei Kedusha, mais en malgache du coup, Bezat Hashem. Shalom, 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 shalom. Chodesh Tov, Toda Rabba. Dia izay zany moa ilay izy, Bezat Hashem, tonga dia tohizana ny fianarana ny Sha'arei Kedusha, Rabbi Chaim Vital. Bon, diton zany a, afaka manohitra amin'ny commentaire ho an'izay olona manaraka an'ilay live moa zany amizay fantatro hoe iza no manaraka Bezat Hashem. Shalom, shalom, fantatro Rabbi Chaim Ishai manaraka ao, Rabbi Aina koa hitako manaraka ao. Bezat Hashem, tohizana zany ilay fianarantsika tamin'ny farany teo. Izy zany kasika nisy fanazavany Rabbi Chaim Vital. Toda Rabba, Rabbi Man Israël Pondol. On continuera le Otziot de Rabbi Akiva les jeudis, Bezat Hashem. Mais là, pour le moment, c'est du coup le cours en malgache en tout cas, pas pour les malgaches, en malgache. Mais du coup, pour ceux qui comprennent le langage, Bezat Hashem. Et manatini, des zezania, nous, nitatika tam farantio, Rabbi Chaim Vital. Besakan lei dinga natuna hoe hasid, satria zay zany izy zany nitanjona, mila tratrarina raha ho an'izay olona tena manana an'izay hoe lina amin'izany hoe bene alia na tarana zanaka olona mpiakatra, ina dikan'izany, olona mitrandraka foana ny miakatra amin'ny dingana spiritualy, satria nitanjona dia manakaiky foana ny nahary na Hashem. Dia manakaiky ilay nahary moa zany. Dia anao raha ohatra zany anao izy satria mifantarina koa zany fa ty zavatra ty Sha'arei Kedusha
bokin'ny Rabbi Chaim Vital. Le izy toro lalana, manoro ny lalana zany azahoana anankiray manana an'izay dingana antsoina hoe Ruach HaKodesh. Raha ohatra ka adikako arabaka teny Ruach HaKodesh araka ny fantatsika dia hoe rivotra masina. Fa nadikan'olona hoe fanahy masina, fa le izy zany tena tsy fandraisana amin'izay mihitsy le dikany amin'ny teny hébreu Ruach HaKodesh zany fitaovana na ataontsika hoe dingana ara spiritualy azahoan'le olona mahalala ny zavatra efa nitranga ary ho afantatra ny zavatra ho avy. Ina dikan'izany? Faminaniana. Vetivety. Rabbi Chaim Ishai. Tsy maintsy isonana. Raha ohatra ka afaka miditra ao ambanin'le vidéo dia manoratra commentaire zay tonga dia mipoitra ato amin'le studio mantsy le commentaire. Raha ohatra ka mety atao izay zavatra zay. Fa raha ohatra ka tsy mety dia mandeha foana ao amin'ny messenger fa ao amin'ny le vidéo maka vidéo anankiray le nizarako ao anatin'ny Facebook dia ao ambanin'ny commentaire manoratra. Tonga dia mipoitra ao mantsy le soratra ao amin'izay tazana. Toda là-bas. Dia zay zany le izy hoe ty boky ty ho an'izay olona liana, tena hoe te hiakatra amin'ny dingana spiritualy, dingana ara-panahy zany. Fa le izy tsy hoe tsy ho an'olona rehetrarehetra satria le izy ho an'olona rehetrarehetra no tena marina satria ny araky ny hitantsika hatramin'ny cours hatramin'izay ny fototra azahoana zany hoe Ruach HaKodesh zany ozy izy Rabbi Chaim Vital dia ny fahendrena. Ny olona mety ozy izy anao mahita olona feno fahendrena ary manana Ruach HaKodesh fa izy tsy voatery hoe mahalala ny lalàna. Tamin'ny cours fahafito raha tsy diso za, cours fahafito no nahitantsika an'izay hevitra Chidush, zava-baovao noentin'ny Rabbi Chaim Vital zay hoe aleo lavitra ovy zany olona mahalala fomba sy feno fahendrena toy izay olona noho ny olona mahay lalàna ary manaraka ny lalàna nefa tsisy fahendrena. Dia tamin'ny farany teo tsika nahita ny fampianaran'ny le dingana zay zany le dingana farany azahoana ny antsoina hoe Ruach HaKodesh zay le hitantsika tamin'ny farany teo dia ny antsoina hoe Chasida. Izy niresaka an'izay Rabbi Pinchas Ben Yair. That's fa avoaka kelikely vetivety le zavatra hitantsika tamin'ny farany fa misy zavatra tsy tazantsika le Gemara ny tena marina fa aloha za tonga eto eto. Ty le Gemara, ty le toerana niresahan'ny Rabbi Chaim Vital mikasika an'ilay fampianarany Rabbi Pinchas Ben Yair. Hoe raha ohatra ka misy olona anankiray ozy izy mitrandraka mahazo an'ilay antsoina hoe Ruach HaKodesh araka hitantsika eto ity. Ruach HaKodesh io le antsoina hoe faminaniana moa zany raha ohatra ka adika hoe anisan'ny dikany hoe faminaniana. Dia feno zavatra maromaro ozy izy, misy dingana maromaro izy eo alohany azahoanao atongavana amin'izany dingana ara-panahy zany. Dia inona fanomboany? Ozy izy mikan ama Rabbi Pinchas Ben Yair Torah mevi'ah liide zehirut. Zao ozy izy niteneniny Rabbi Pinchas Ben Yair. Ny Torah ozy izy ny fianarana, ny fanatanterahana ny Torah zany. Inona dikan'izany? Manatanteraka ny mitzvot positif sy mitzvot négatif azafady na manatanteraka ny fomba napetraka Hashem anatin'ny Torah sy ireo fady napetraka Hashem ao anatin'ny Torah. Inona ozy izy? Ny olona anankiray izay manatanteraka ny Torah ozy izy dia ho hiakatra na ahazo an'ilay dingana antsoina hoe Zehirut. Zehirut zany fitandremana. Miakatra misy miakatra dingana anankiray hoe mitandrina be zany ilay olona manaraka Torah dikan'izay. Dia vita zay zavatra zay ozy izy. Zehirut mevi'ah liide zerizut. Dia rehefa mitandrina ozy izy ilay olona io dia mitondra anazy any amin'ny dingana iray indray antsoina hoe zerizut. Zerizut indray olona olona kinga rehefa manao zavatra tsy miandry fotoana izy fa rehefa tonga ilay fotoana anaovana azy tonga dia
tanterahany le zavatra. Vitany zay rehefa tonga am'zay miakatra am'zay dingana zay le olona, zay route me via le de nekiout. De ny fakingana moa zany hoe akingana zafady dia mitondra anao ho madio. Inona dikan'izany? Tsy hoe inona dikan'izany fa inona le hoe madio eto ty nekiout miaraka raisina hoe fahadiovana eo amin'ny vatana, ara-batana moa zany. De nekiout no mitondra anao me via le idée pre-shoot. Pre-shoot. De rehefa anao izy madio eo amin'ny vatanao, de mitondra anao lasa mahalala mionina. Inona dikan'izay? Zay ilainao amin'ny fiainanao ihany no alainao amin'ity tontolo iainana ty fa tsy ohatra zao raha resaka sakafo zao tsika. De ny sakafo zay ilainao mamelona ny fanahy. Satria zay misy marako miteny an'izay hoe mitsadika ao izy rehefa misakafo de ny sakafo amelomany ny fanahiny fa tsy ho an'ny vatany. Ny resahiny moa izy misakafo ho an'ny vatany fa tsy ho an'ny fanahy. De iny dikan'izay rehefa misakafo zany mitsadika am'zay fotoana zay amin'ny toerana io de misakafo an'izay tena mety amin'ny fanahiny fa tsy mila hoe voky be. Mitovy am'izay ny fisotroana. Rehefa misotro zany tsy midika zany hoe ohatra hoe alcool misotro fa ino zany hoe fantatrao ny limity voalohany indrindra. Nefa am'izay fotoana zay rehefa tena tonga am'izay dingana antsoina hoe pre-shoot zany na tena marina tena tsy ilaina intsony ary le zavatra ny tena marina satria tsy raha tsy hoe misy simcha, misy hafaliana, misy fety de misotro fa misotro kely. Tsy vitan'ny sakafo fotsiny fa io resaka ara-materialy ohatra hoe ny vola. Ny vola ve manam-bola be ve ianao tsy mitsahatra mihitsy mampidi-bola sa le vola ilainao azahoanao miaina sy azahoan'ny fianakavianao miaina ny sakafo sy manana ny trano. Zay no ilaina. Zany pre-shoot. Ny pre-shoot izy mitondra an'le olona miakatra amin'ny dingana anankiray antsoina hoe tahara. Tahara indray fahadiovana fa ara-batana, ara-panahy azafady. Teo zany isan'le fahadiovana ara-batana no mitondra anao lasa mahalala mionina. De rehefa mahay mionina anao de miakatra misy hasina koa zany miakatra fahadiovana eo amin'ny fanahy. De ny fanahy rehefa madio izy ny fanahinao tahara me via le idée hasidout. De tafakatra ny dingana am'zay io le dingana tadiavina resahan'ny Rabbi Chaim Vital hatrizay le hoe hasidout na mpizara fahasoavana. Mizara foana zany ianao manome manao asa soa. Zavatra rehetrarehetra zay ataonao na fihetsika na fitenenana na eritreritra de eritreritra feno fahasoavana foana. Fa tsy mieritreritra hoe misy zavatra ratsy hoe aleo ty misy zavatra ohatran'ny hoe tsy fahasoavana zany hoe na amin'ny fitenenana na eo amin'ny fieritreretana na eo amin'ny le asa atao. Action zany ohatra ka dikako amin'ny teny vazaha. Shalom shalom. Rabbi Averson Tahina. Shalom shalom. Tonga soa amin'ny Facebook. De rehefa tonga am'izay dingana zay satria zay hozy izy ny dingana. Tanjona n'ity boky ty fa Rabbi Pinchas Ben Yahin mbola mitohy. Rehefa tonga am'izay dingana antsoina hoe hasidout na olona mpizara fahasoavana de mitondra anao izy zay dingana zay any amin'ny fanetretena, anava. Anava me via l'idée hirat het rehefa mahay manetry tena anao de mitondra anao koa iny tsy hanota satria misy tahotra ny ota am'izay fotoana zay. Inona zany azotsika ianarana eto? Ny olona mbola manota dikan'izay mbola tsy vitany mbola tsy vitany fa mila miasa zany izy manamboatra zay fanetretena zay satria mbola feno fehboheboana, gava. Matoa misy ny ota, mbola misy zany ny gava. Matoa latsaka anatin'ny midotra na toetra ratsy, mbola petraka sady toetra ratsy voalohany indrindra araka ny anarantsika, de iny gava na fehboheboana. De ny fanohitra am'izay toetra ratsy zay ny anava faran'izay avy indrindra amin'ny toetra tsara, amin'ny fahendrena moa zany. Midot tovot. De rehefa manana an'izay tahotra ny anota zay ianao izy, de inona am'izay mitranga? Hirat het
mevia le D akedosha satria tsy manoto intsony ianao dia inona amin'izay lasa kadosh na masina. Zay ilay dika voalohany fa araka isika tamin'ny farany teo fa misy dikany farafahakeliny anankitelo ny hoe kadosh na kedosha. Kedosha avy amin'ny le kadesh zany hoe natokana, voatokana zany ianao. Inona dikan'izany? Tokana ianao eo anivon'izao tontolo izao, natokana. Manino satria ny fomba fiainanao amin'izay fotoana izay araka ny hitantsika teo, mitandrina ny zavatra hoanina, misy mahay miona, feno fanetretena. Raha ohatra ka zay daholo moa zany ny toetran'ny olona rehetra eran-tany tsy afaka mampiasa ny teny intsony hoe ny kadesh na natokana satria fa olona rehetra efa ohatran'izay, tsy natokana intsony zany ianao, tsisy kidosha amin'izay fotoana izay. Fa zay mbola zavatra hafa indray. Dia natokana zany ianao dia rehefa misy an'izay hoe kedosha na hasina dia mitondra anao amin'izay io le tanjona ruach hakodesh na mahazo an'ilay fitaovana nampiasain'ireo mpaminany tany aloha tao ao anatin'ny Torah izay nahalala ny zavatra efa nitranga ary mamosaka ny hoavy araka ny tenintsika malagasy mpamosaka ny hoavy. Ruach hakodesh. Dia tsy vitan'izay hozy izy fa misy dingana anankiray foana eo aorinan'ny antsoina hoe ruach hakodesh. Ty boky ty zany mitondra an'ilay olona ka hatramin'ny ruach hakodesh fa ny tena marina rehefa tonga any amin'izay dingana izay ianao tonga dia misokatra ho anao le dingana iray farany. Inona le dingana iray farany? Ruach hakodesh mevia l'idée triat hametim. Ny ruach hakodesh hoy izy no mitondra an'ilay olona manana amin'ny varavarana antsoina hoe fitsanganana amin'ny maty, triat hametim. Zay le dikany hoe triat hametim fa hoe triat zany namelona chay aina. Miverina hozy izy ny aina ny metim, mety zany avy ohatra mitovy amin'ny teny gasy, maty, mety. Triat hametim mamerina ny aina ny maty na fitsanganana amin'ny maty raha ohatra ka adika zany izy amin'ny heviny. Reo zany ny dingana hozy izy. Fantatsika zany fa ny Rabbi Chaim Vital tia ny tanjona. Izy tsy niresaka triat hametim na fitsanganana amin'ny maty fa ny ruach hakodesh no tanjona. Dia hitantsika fa ao alohan'izay misy ny antsoina hoe tsy maintsy mandalo amin'ny dingana antsoina hoe chasidut. Ka zay ilay nazavany tamin'ny farany teo manasa anareo zany mijery an'ilay cours tamin'ny herinandro lasa teo azahoana an'izay hoe inona zany ilay dikany hoe chasid. Dia tohizana amin'izay zany izy zao Bezat Hashem ny tafiditra amin'ny varavarana faefatra tsika amin'ny tapany voalohany an'ilay boky ny Sha'arei Kedusha, varavarana faefatra, Sha'ar Arba'a, Revi. Gate 4, ok. Dia hozy izy zany. Beviur madrigat hatsadik bifratut. Amin'ity hitantsika anatin'ity varavarana faefatra ty hozy izy ireo zavatra rehetrarehetra mikasika ny dingana antsoina hoe tsadik. Satria araka ny hitantsika ny olona hozy izy ny dingana voalohany ny antsoina hoe tsadik dia olona nasonga dia azavaina eto ilay izy satria mbola miverina kely izy. Zao hozy izy. Inona zany antsoina hoe tsadika zany? Olo marina ohatra ka dika izay ny dika voalohany fahazahoana azy fa misy mila ampiana zany famaritana zany. Fanamaritana zay. Ve'u sheiz darech kol kocho le hashlim kol האפשר מתרי"ג מצוות לקיים בזמן הזה. Izy hozy izy ny antsoina hoe tsadik. Olona antsoina hoe tsadika hozy izy izy dia olona izay vonona hatrany izy miaraka amin'ny heriny ny anatanteraka ny 613 ny 316 na 613 mitzvot napetraka Hashem izay vitany rehetrarehetra hozy izy eo amin'izay arakaraky ny heriny zany no anatanterana an'izay ireo mitzvot reo na ireo didy ireo. Zay hozy izy ny antsoina hoe tsadika faran'izay tsy hoe farany ambany zany fa tsadika tsotra. Mbola izy zany mila mampiasa hery be izy manatanteraka ny mitzva ny 613 zany le 316 mitzva 316. Zay hozy izy ny antsoina hoe tsadik. Dia zay zany no idirantsika eo amin'ny antsipiriny zany hoe inona ny tokony ataon'ity olona antsoina hoe tsadik ity azahoany mivoatra amin'izany dingana zany. Satria ny tsadika dingana tsy hoe ambany fa dingana voalohany. Dia hozy izy
ولفي شيء سيفاروت ربوت مي بي مينيان حميدزوت زو وزيز ساتشي بيتسكا وزيز ني بيتسا كيفت izay mandrafitra ny mitzvot misy olona miteny hoe zao no reto no antsoina hoe 613 mitzvot de tiako tenena hoe rehefa mianatra Torah mantsy anatin'ny tontolon'ny Torah de misy ny 613 mitzvot reo misy rabbin hafa ao zany feno karazany maromaro ny liste an'le hoe 360 mitzvot de ny liste zay hoarahany Rabbi Chaim Vital eto liste zay napetraky Rambam izy io Rambam io olokendry tany amin'ny époque médiévale tany Espagne izy zany nanoratra ny antsoina hoe Mishneh Torah de Mishneh Torah io nanao asa lehibe izy satria nalainy zany ny Torah le voasoratra le boky anankidimy de tadiavin'ny tao daholo le toerana aiza nahitanan'ireo hoe 613 mitzvot reo de zay zany napetrakany ary ao anatin'ny boky antsoina hoe Mishneh Torah de zay ozy izy no teneniny eto rabe no mitzvot asidarim de le filaharana nalainy Rabbi Chaim Vital zany filaharana nataon'io Rambam Rabbi Moshe Ben Maimon zay le hoe Ramban raha vote izy io na le renisoratra voalohany fanombohan'ny anarany Rabbi Moshe Ben Maimon Rambam Zal de mémoire bénie ozy ohatra adika amin'ny teny vazaha amin'ny teny gasy ahoana natao hoe Zal afaka soatan'ny Rabbi Chaim Ishaq ao anatin'ny commentaire na messenger antsoina hoe Zal amin'ny teny gasy de tohizana zany ozy izy Rambam asidra mashe aussi fou de tsy vitan'izay ozy izy misy dingana voalohany antsoina le mitzvot tokony tanteran'ny tsadika zany alaina avy amin'ny asa nataony Rambam ary tsy vitan'izay fa misy koa izy dingana anankiray fa ho azavantsika anatin'ity varavarana efa efatra ity fa avy amin'ny boky hafa sy indrindra avy amin'ny Zohar indray io le boky ny Sod na ny tsambaratelo nanazava ny tsambaratelon'ny Torah zay nosoratan'ny Rabbi Shimon Bar Yochai izy no olon-dehibe sy olon-kely sy olo-masina anankiray navita napidina an'le fanazavan'ny Torah fa amin'ny dingana antsoina hoe Sod na tsambaratelo fantatra malaza moa zany Zohar satria betsaka ny olona mianatra an'le izy fa le betsaka aloha mahalala an'le izy ben miniana mitzvot ase shel Torah de hitantsika eo koa izy zany ny mitzvot ase na le fomba na ny mitzvot positif zay voasotra anatin'ny Torah ary ben mitzvot shel devre sofrim ary misy koa izy mitzvot fa tonga avy amin'ny fampianarana boky avy amin'ny boky hafa io boky hafa io no antsoina hoe Zohar zany tsy hoe zavatra hafa anatin'ny Torah fa fanampim-panazavana ary indrindra fanampim-panazavana amin'ny tsambaratelon'ny Torah de any koa izy ianao mahita mitzvot na didy izay mitazanao fa tsy voasoratra anatin'ny Torah le izy ina zany dikan'izay andao fa andrositsika amin'izay zavatra zay satria dikan'izay zany tsy 613 mitzvot ny isan'ny mitzvot fa be dia be kokoa no 613 ny tena marina misy midrash anankiray mila tadiavina zay fa midrash anankiray milaza hoe Moshe Rabbeinu ao anelakelan'ny Moshe Rabbeinu sy Yehoshua ben Nun na Joshua ozy izy nandikana azy de very ozy izy 3,000 mitzvot mivery anatin'ny bokin'ny Rabbeinu Benkany izy raha tsy diso za fa mitashem hoe satria be dia be ozy izy mitzvot tsy tadidin'ny Yehoshua ben Nun dikan'izay zany tsy 613 mitzvot fotsiny tsy ny mitzvot ozy izy zany tsy isa 340 sy 100 fotsiny fa be dia be noho zany ka zay zavatra zay tazana kely ao anatin'ny Zohar satria anatin'ny Zohar manome mitzvot hafa mihitsy tsy hoe hafa fa mampitombo na miresaka mitzvot zay tsy ho hitanao anatin'ny Torah
أخلكم لحميشة حلك زوجي نوفني ربي خيم بيتلاز وزارنا أمني chapitre anankidimy izy io mizarana indimy anankidimy zany ilay karazana mitzvot zay tokony ho tanteran'le izy le io tsadiky. Tia zany mbola tsy tafiditra amin'le dingana antsoina hoe chassid satria chassid dedika fa any amin'ny toerana avo be any. Fa alohany andehanana amin'ny toerana antsoina hoe chassid le hitantsika araky ny fanazavain'ny Rabbi Pinchas ben Yair ao anatin'ny Maseret Avodah Zarah dia mbola mila aloha zany tanterahana ny dingana antsoina hoe tsadiky. Dia zay zany ny tanjona eto hoe inona ny tokony atao ny olona anankiray mba azo antsoina izy hoe tsadika ary tsy vitan'ny tsadika fotsiny fa miakatra antsoina hoe tsadik gamor kovesh et yetzro na olona marina izay navita nahafehy ny toetra ratsiny. Zay. Zay zany dingana farany avy ny antsoina hoe tsadika. Efa vita zay zavatra zay dia miakatra amin'izay izy avy eo misy chassid na olona feno fahasoavana manao asa soa. Dia ina ozy zany ireo dingana dimy ireo. Dia tsy dingana dimy fa fizarana dimy an'ireo mitzvot tokony tanterahany le tsadiky azahoany miakatra dingana foana. Shalom. Ho fitahina ny fahatsiarovana azy. Zay no antsoina hoe io zany antsoina hoe zichronam livracha na de mémoire bénite. De mémoire bénie. Zay zany. Ho fitahina ny fahatsiarovana azy. Mety tsara. Todana raba. Dia zao zany dingana voalohany. Arishon بميتفوت هنحجوت بزمان تفيلا وبخول يمي أخول ني ميتفوت ريساليجا وزيزا زي مفكت أم فتونا أرينا جو مكاسكني فتونا إفافان تفيلا إفافان بخول يمي أخول أمني أنج تسوت سي شباتا جو سي يوم توفنا أنجو فيتي tsy Rosh Chodesh na voalohan'ny volana fa le andro tsotra. Andro tsotra manomboka amin'ny lahady ka hatramin'ny zoma. Zay zany. Ireo zany mitzvah voalohany tokony tanterahany olona anankiray zay azo antsoina hoe tsadiky. Tsy afaka antsoina tsadiky le olona raha tsy manao an'izay. Hitantsika hoe inona daholo zany zay mitzvah zay. Fa eto ilay lohatenin'ilay chapitre fotsiny no teneny eto zany. Dia faharoa hasheni bemitzvot atluyot bizman. Ireo mitzvot rehetrarehetra zay miankina amin'ny fotoana. Inona zao ohatra mitzvah anankiray miankina amin'ny fotoana. Voalohany araka ny tenentsika teo fivavahana satria ny fivavahana misy maraina, atoandro, hariva. Tsy vitan'izay miankina amin'ny fotoana koa shabata satria shabata fantatra fa andro fahafito. Zay tsy teny hoe sabotsy ny shabata fa andro fahafito. Ezat Hashem. Dia ohatran'izay mitzvah rehetrarehetra zay miankina amin'ny fotoana zany le izy. Ny Rosh Chodesh koa satria miankina amin'ny volana. Rehefa tonga ny fotoana hoe voalohan'ny volana, zay zany dia efa miankina amin'ny fotoana dia eo ny olona anankiray na olona antsoina hoe Israel no manatanteraka an'ilay mitzvah satria tonga ilay fotoana anatanterahana an'ilay mitzvah. Miankina amin'ny fotoana. Zay zany ny karazana mitzvah ho hitantsika ao anatin'izay dingana faharoa zay. Fahatelo, ashlishi mitzvot efshariot le hizdaman le yad ha-adam. Ireo mitzvot hozy izy izay azo tanterahana rehefa tonga hozy izy ny anao zany anaovana an'ity.
rehefa tonga ohatrany hoe tonga eo anatrehanao le mitzvah de zay ianao vao afaka manatanteraka azy fa raha tsy tonga le mitzvah eo anatrehanao de tsy misy fotoana mihitsy anatanterahana an'izay. Inona ny karazana mitzvah ohatran'ireo? Ho hitantsika izy rehefa tonga amin'io dingana fahaefatra io fahatelo io fa andao aloha vakiana daholo ny lohateny dingana dimy ireo. De inona hozy izy? הרביעי מצוות שצריך האדם לחפש אחריהם לקיים. Dingana fahaefatra izy zany de ireo mitzvot rehetra zay ny olona anankiray tokony hoe mitanjon'le olona anankiray rehefa miainana an'ity tany ity ny anatanteraka an'ireo mitzvot ireo. De izy zany mitzvah mila tediavina fa tsy ho tonga aminao le mitzvah. Le anankiray teo le mitzvah ndraindray tonga tampoka. Hitantsika ny ao amin'ny siprihan'ireo mitzvah reo na reo didy reo. De dingana fahadimy farany المزواج شيئين بيد آدم لحفظ أحرهم إلى يمكن يزمنهم حكدوش باروخو بيدو. Ty amizay izy zany farany dingana farany ireo mitzvot na ireo didy izay tsy ho azona ny olona anankiray mihitsy izy ny anatanteraka azy na anenjika azy raha tsy Hashem mihitsy no manapaka hoe am'izao fotoana zao anao no anao an'ity mitzvah ty. Zao amizay zany. Zay zany no ny atao zany hoe ny anarany lohatenin'ireo dingana dimy ireo. Hiditra amizay zany sika dingana voalohany inona zany le mitzvot? De dingana voalohany hoe mitzvot nohagot bizman hatfila bechol yemechol. Ireo mitzvah rehetrarehetra zay miankina amin'ny zay ho tanterahana mikasika ny fivavahana amin'ny andro tsotra. Inona zany zao ireo zavatra ireo? Reto averiko ihany ho an'ny olona antsoina hoe juif am'izao fotoana zay tiako tenena hoe Israel fa tsy juif. Olona hoe te hanaraka ny lalàna anatin'ny Torah reto tokony tanterahany daholo. Fa raha tsy tanterahana reo de dikan'izay tsy ampy zay le hitantsika tamin'ny voalohany le zavatra rehetrarehetra nianarantsika le amin'ny concept. Tsy ampy zany mitova ara-panahiny satria tsy tanterahany le zavatra. De ireo zavatra rehetra koa ny tena marina tokony ho fantatry ny olona anankiray izay miteny hoe za te hanaraka ny Torah, hoe te ho lasa jiosy na hanao conversion. Fa raha tsy tenenina ny olona ty nefa le olona tonga de miditra anatin'ny hoe za te hitako le izy fa hoe te hidikiditra fa noentina Hashem zany tena marina fa noentina Hashem le olona haniditra anatin'ny Torah nefa le olona nanao an'le conversion tsy nanazava anazy an'ireto zavatra rehetra. Bezata Hashem. Misy zavatra manimba zavatra be ny tena marina zay fihetsika ohatran'izay. Fa eto zany averiko ihany le izy. Reto tsadik, olona antsoina hoe tsadika zany olona tsotra satria inona misy fitenenana zay amin'ny ao anaty tenentsika isaka ny arinany shaharitan'ny shabat. Kol alohan'ny hamaky misina ny tena marina. Aiza moa izy zao alohan'ny hiditra shabat zao de efa misy teny an'izay. Vetivety kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Ny Israel rehetrarehetra ozy izy ina zany Israel rehetra zany? Azafady ny olona rehetrarehetra zay manaraka ny Torah zany nanapa-kevitra fa hanaraka ny Torah zao ozy izy. Kol Israel ny Israel rehetrarehetra ozy izy yesh lahem chelek leolam haba. De ho anana anjarany izy amin'ny tontolo ho avy. Chez Neymar satria zao ozy izy miteny hoe amech kulam tzadikim satria ozy izy ny vahoakanao resaka amin'ny Hashem izy io resaka amin'ny Hashem dia tzadikim daholo. Inona dikan'izany? Farafahakeliny zany reto dingana reto dingana antsoina hoe tsadika zay ny anarantsika eto ity tsadika hitantsika eto ity. Reo tokony tanterahan'ny olona anankiray satria am'izay fotoana zay foana anao zay am'izay fotoana zay fotsiny le olona anankiray zay vao antsoina hoe tsadik, ina dikan'izay zay izy vao manana ny anjarany any amin'ny olam haba. Fa raha tsy tanterahany zany le dingana reto ireo dingana dimy resantsika reo de bezata Hashem mbola mila ampiana le olona hoe fantatrao ve dikan'izany hoe miditra anatin'ny fanarahana ny Torah zany sy ny lalàna rehetrarehetra ao anatiny. Zao zany ozy izy. Ty mila averimberina satria ny zava-misy mantsy tsy ao Madagasikara rehefa amin'ny Afrika.
misy betsaka ny olona liana amin'ilay Torah satria mahita an'ilay fahazavana sy le fahamarinana sy ny sisa na noentina Hachem koa zareo manatona ny Torah. Fa ndraindray misy ny olona le hoe manao conversion. Tsy mijery marina hoe hitanao fa misy an'le afo le hoe te anatona ny Torah le olona. Fa mila raisina koa zay zavatra zay hoe misy adidy lehibe miandry an'le olona izay hiditra anatin'ny Torah. Ary mila fantarina aloha hoe inona daholo inona daholo ny condition moa zany, ny toe-javatra na fepetra misy ao anatin'izany hoe rehefa hoe lasa zanak'Israela na lasa manaraka ny Torah za. Satria mavesatra be ny fepetra moa zany fa ny toe-javatra ao anatiny. Satria manaraka an'izany fomba 613 mitzvot na didy 700 zany tsy moramora. Tsy ho vitany hoe tonga dia miteny hoe hanao conversion sady tonga dia atao conversion le olona dia vita zany. Tsy izay mihitsy satria le olona raha vao navita hatramin'ny faran'ilay processus antsoina hoe conversion hoe miditra anaty rano dia nanao mikve nisasa dia mivoaka ao. Dia satria tany ambony koa vao tapaka izay zavatra zay. Kanefa ny olona amin'izay fotoana izay rehefa tafiditra anatin'ny antsoina hoe Israel dia raha vao tsy manatanteraka an'ilay mitzva tokony nekeny talohan'izy niditra dia efa nanao avera, manao fahadisoana, manao faute, manota. Nefa nisy tsy nianatra an'ilay izy, tsy hainy akory ilay zavatra, tsy hainy daholo zany ilay condition rehetrarehetra tao anatiny. Tsy hoe tsy hainy fa tsy nampianarin'ilay olona nanao ilay conversion. Mila fantarina fotsiny. Kosa, azafady satria fotsiny, mila fantarina fa amin'izay fotoana izay ilay olona nanao an'ilay conversion no mizaka an'ilay ota rehetrarehetra izay ataon'io olona io. Inona zany ny dingana rehetrarehetra tokony tanterahana rehefa miditra anatin'ny dingana antsoina hoe tsadik. Izay dingana farany izay ambany. Na toy azafady, dingana voalohany indrindra ao anatin'ny Torah. Zao zany ilay izy. Arishon. Leda sheyesh Shem Eloha. Yesh Shem Eloha. Mila fantarinao izy izy. Fa misy ozy izy misy ozy izy ao anatin'ny olona tsirairay ny antsoina hoe Eloha. Manomboka. Mametraka fanontaniana tsara ohatra hoe misy olona be dia be zany zao converti ao Madagasikara. Mametraka fanontaniana za. Raha ohatra zany mametraka fanontaniana hoe inona antsoina hoe Eloha. Voavalinao hoe zany sa tsy voavaly? Raha tsy voavaly betsaka Hashem. Tsy ampy zay vao zay fotsiny ny mitzva voalohany. Fantaro izy izy fa misy ao anatin'ny tsirairay ny olona rehetrarehetra. Fa ao anatin'ny zanak'Israely tena marina, ao anatin'ny olona manaraka ny Torah, Eloha. Inona antsoina hoe Eloha? Ezata Hashem. Tsy nazavaina zay? Ay, ezata Hashem. Tsy vitan'izay. Lishbot beshabat azafady zay. Bapasuk Shema Israel Hashem Elokenu. Satria io Eloha io izy aktivena rehefa miteny an'ilay pasuk Shema Israel Hashem Elokenu Hashem Echad. Mametraka fanontaniana koa zany olona rehetrarehetra nanao conversion zany malala tsenjery na fantany daholo ny dikany sy ny texte izay tenena antsoina hoe Shema Israel. Malala sa tsy malala? Ay, tsy nalala, tsy nampianarina. Nefa anao miditra anatin'ilay zavatra, averika ilay fanontaniana. Ezata Hashem. Tohizana ilay izy. Tsy vitan'izay. Le Yachado be Amru Hashem Echad. Dia ho atao oray ozy izy manana kavana ozy izy le olona anankiray miteny an'ilay Shema Israel rehefa tonga amin'ny toerana hoe Hashem Echad dia atao Yehud. Fanontaniana. Izy io dingana tsadika zany. Ahoana no fanaovana oray an'izany hoe Shema Israel Hashem Elokenu Hashem Echad. Ok. Tsy vitana dia tohizana. La asot tzitzit ou le it'atef bo. Manamboatra ozy izy. La asot. Manamboatra tzitzit na mila afaka atao hoe mitondra tzitzit ny lehilahy ary le it'atef ary mirakitra ao anatiny rehefa mivavaka. Zany ezata Hashem izay indray izy miankina an'ilay zava-misy any toerana misy ny tsirairay raha ohatra ka misy toerana anaovana tzitzit tsara. Fa mila zay zany le izy. Raha tsy mitondra tzitzit zany le olona na tzitzit katana io na tzitzit tarit katana na tarit gadol
dia mbola tsy ampy zany lay dingana azo-atsoina hoe tsadiky. Tsy zany tena izy averiko ihany fa io dingana faran'izay voalohany idirana rehefa miditra anatin'ny Torah. Likshor tefilin kisvarat rashi ve rabenu tam. Dingana tsotra io tsy miditra anatin'ny nikobalim. Fa rehefa manao tefilin izy ianao voalohany indrindra mila manao tefilin. Ahoana natao raha ohatra ka tsy misy tefilin? Ben Israel manazava misy zavatra azo atao ary zay angamba ho resantsika manaraka Bezat Hashem. Hoe inona ny texte vakina rehefa tsisy tefilin satria rehefa vakina io texte io dia anisan'ny tena ohatran'ny hoe nantanteraka an'ilay tefilin anao. Satria ny tena marina ny zanak'Israel rehefa mivavaka tsy maintsy misy tefilin. Tsy afaka hoe mivavaka ohatran'izao zany. Satria Bezat Hashem dikan'izay zany tokony fantarina zay fanampiana men Ben Israel alaha Shabbat shana shnia na taona faharoa mikasika ny lalànan'ny Shabbat tonga amin'ilay hoe mishmat kol chay iny texte iny mila vakina indroa satria iny teneny tokony manao tefilin anao izy araka n'ilay Rashi sy Rabenu Tam izy roa indray atao indray apetaka fa tsy raha ohatra anankiray zany dia efa tsy ampy. Tsy kilalao le zavatra fa Bezat Hashem. Rabenu Tam rehefa isaky ny mivavaka ny teknisa mivavaka fa isaky ny shaharita sy mincha alpisod zay ho hitantsika fa shaharita sy mincha ary vita tsy manao tefilin na phylactère ilay izy amin'ny teny français le tefilin na koa hoe tsy vitany hoe ary vita ihany fa Yom Tov sy Shabbat tsy mametraka tefilin fa indrindra zay le izy satria amin'ny Shabbat asika mamaky an'ilay texte soina hoe mishmat kol chay iny ny solon'ny tefilin. Bezat Hashem. Toizana Shimosha Rabba Beshel Rosh dia misy an'ilay karazana tefilin anankiray Shimoshe Rabba ngeza be ilay tefilin reo izy zany anaovana amin'ny Kabbalah izy anaovana amin'ny sod ny Shimoshe Rabba no anaovana amin'ny mincha na vavaka atoandro fa maraina ny tefilin satria anankiroa no apetraka dia kely reny tena tsara amizay mipetraka ny tefilin ny Rashi tefilin ny Rabenu Tam. Dingana rehetrarehetra tokony ho azo atsoina hoe tsadik. Likshor tefilim shel yad al derer ha nizkar dia mametraka koa izy zany tefilin zay apetraka amin'ny tanana na le phylactère apetraka amin'ny tanana araka ny tokony fanaovana azy. Hitantsika zany fa aiza hoe zany misy ny olona amin'izao fotoana mikasika an'izay. Likrot kriyat shema shite pa'amim bechol yom. Mamaky kriyat shema izy ianao indroa isan'andro. Tokony tsy adino zany amin'ny vina manao an'izay shaharit vavaka maraina sy arvit vavaka ariva. Zay zany dingana antsoina hoe tsadik. Mbola tsy miresaka izy hoe kriyat shema alamita. Fa kriyat shema alamita efa dingana anankiray hafa zay. Fa ny olona tsotra fotsiny ozy izy antsoina hoe juifa dia manonona ny kriyat shema isan'andro maraina sy ariva. Tsy hoe misy aliary tsibory no manao ny kriyat shema dia zay natao fa ny olona rehetrarehetra chayav voatery satria nanaiky an'izay hoe hiditra anatin'ny Torah zany dia hoe anatanteraka ny sitrapony Hashem, inona ilay sitrapony Hashem mitzvot. Fa maninona miditra zany nefa rehefa tsy manao tefila. Tsy ataoko ny shaharit, tsy ataoko ny mincha, tsy ataoko ny arvit. Fantatra ve ny vokatra na ny conséquence n'izany zavatra zany nefa anao nanaiky talia aloha hoe hiditra anaraka ny tenin'ny Hashem. Zay le izy hoe ty dingana ty dingana tokony vakina foana dia tanterana le izy. Satria anisan'ny fanatanterana rehetra koa rehefa mamaky an'ilay izy. Bezat Hashem. Zay koa mbola zavatra anankiray hafa. Tefila mamaky kriyat shema indroa isan'andro shaharita sy arvita zay farafahakeliny azahoana ny olona anankiray antsoina hoe tsadik. Le itpalel bechol yom tefilat shemona esre. Hitanareo? Mivavaka isan'andro manao an'ilay tefila shemona esre na amida ireo benediction sivy amby folo
20 moa zany miaraka amin'ny bénédiction anankiray. Isan'andro tokony tsy adino mihitsy io. Zany zanak'Israël Israël raha tsy manao an'izay anao satria miasa ohatra. Ezat Hashem, ny tena marina tokony tsy adino mihitsy ny fitobim-bavavana. Inona dikan'izay? Voalohany indrindra mila mamaky zany teny hebreo satria ny fivavahana amin'ny teny hebreo daholo. De verina zany amin'ny bazika amin'ny zavatra voalohany indrindra inona natao? Mila mianatra teny hebreo. Satria zany nandasana ny olona rehetra izay te hanaraka ny Torah. Fa tsy tokony hoe mihazakazaka hoe za naraka Torah tsy mahay mamaky, tsy mahay mamaky, tsy maninona tsy mahay mamaky fa te hanao ny Torah, fa tokony miezaka le olona miditra anatin'izany hoe hanaraka an'izany zany mianatra teny hebreo. Fa le izy man tsy fa tokony tsy hoe manatrika fotsiny le tefila amin'ny charia artsivio le mpitondra an'le vavaka eo de manaraka kely. Ezat Hashem, tokony olona anankiray samy mahavita manao amida isan'andro. Lizkor bechol yom ma she'asa lanu Amalek kishe amar amen yehi sheme raba. Ny zavatra anankiray koa atao izy mila matadidy isan'andro ny asa rasy nataony Amalek rehefa tonga amin'le pasoky miteny hoe yehe sheme raba. Rehefa miteny tika hoe amen yehe sheme raba, inona zay ny zavatra zay? Tamin'le alakany anarantsika hoe mikasika ny Kadish. Idkadal, idkadash sheme raba. Almadi, behakimuter, bianim mahmuter, biasmah pukane, bikarev meshire. Bechai echon, uviom echon, bechai dechol, bechol Israël, bagalav mizman, karivelu. Amen. Yehe sheme raba. Rehefa tonga eo anao izy de tsarovy ny asa rasy nataony Amalek tamin'ny zanak'Israël. Alaha, mitzvot, didy. Didina le zavatra ho tanterahana. Zay ihany averikana izy. Matona naiky mila anankiray miditra anatin'ny Torah ka hoe miresaka hoe juifa tia mila fantarina. Fa tsy hoe juifa fotsiny satria nanaraka manao kipa sy manao ezat Hashem. Kemo shekatuv arakin'izay voasoratra anatin'ny Shemot ki yad al-Kesia satria izy ny tanan'ny Amalek dia tao ambanin'ny seza fandrianan'ny Yah anaran'ny Hashem. Tafakatra hatrany ambony any izy ny tanan'ny Amalek rehefa tsy manaraka ny zavatra tokony nataon'ny zanak'Israël, zanak'Israël. Code izy iny, ezat Hashem. Kishe Omar ve kiraftanu malkenu lishmecha gadol. De miteny koa an'ity pasoka anankiray ity hoe kiraftanu malkenu lishmecha. Ary ho anatona mandrakareo izy izahay ny mpanjakanay ny anaranao zay lehibe. Misy pasoky io tenenina. Tsy maintsy tenenina koa satria zay no azahoana le dingana voalohany Chelek Rishon le hoe ho tsadik. Le it vadot bechol yom achar ha'amida ube virkat shema kolem. Mibebaka hozy izy ary miteny an'ireo zavatra rehetra zay tsy nety natao isaky ny navitany amida. Zay no antsoina hoe tahanun. Zay no tonga tsika mamaky ny texte antsoina hoe tahanun hoe zao daholo izy tsy nety natao ka tamin'ity betanjana. Ashano, bagado, gazano, dibano, lofimy, nashona, erina, reishano, sinsisa. Fa mila fantarina dikan'izay, mila azonao zavatra teneninao fa tsy mamaky fotsiny hoe mamaky. Zay zany fa dingana anankiray hafa koa. Ezat Hashem. Bechol yom isan'andro, isaky ny navita amida de mibebaka, mangataka famelan-keloka zany amin'ny zavatra rasy natao. Birkata shema kolenu. De rehefa tonga koa anatin'ny amida hoe shema kolenu. Anatin'ny amida zay shemana Isre. De io koa mila mieritreritra manana an'izay kavana tsotra zay hoe io za shema kolenu enoy ny feonay ozy izy ny feonay Hashem. Io miteny hoe nitaraina zany sady mangataka famelan-keloka. Ulevacher akohanim et Israël bechol yom. Ary ho an'ny kohanim ozy izy de manome bénédiction ho an'ny Israël isan'andro. Ezat Hashem, izy antsoina hoe kohanim manaraka nefa zay aloha zany ozy izy dingana voalohany tokony tanterahan'olona zay tokony antsoina hoe tsadik satria averikany ilay tsadik olona voalohany dingana voalohany hoe le olona ozy izy miezaka avy amin'ny heriny rehetrarehetra anatanteraka ny 613 mitzvot. Ny kayem anatanteraka azy. Bizman azay amin'ity vanim-potoana ity.
aza misalasala raha misy fanontaniana tohizana zany kheleg sheni na chapitre dingana faharoa amin'ny azahoana antsoina hoe statut na dingana hoe tsadik hasheni لكاديش على خيخة بشبات بخميساتو وبعبد الله بتسي أتو إن رميزفوت لفاروفا في الكيفوتن لي ميتفوت إزاي ميانكنا مني فتون إذا تيجي زين تلتكتو rehefa misy vote na didy rehetra miankina amin'ny fotoana vanim-potoana shabata zay dia safitafitra anao satria fotoana andro fahafito dia zay vao tonga le mijovatsona hoe mitazona ary manaja ny shabata zay ny teneneo dingana faharoa kidosy na ile vavaka atao amin'ny divay zay manokatra ny sakafo amin'ny shabata satria rehefa tonga shabata tsy mahazo misakafo raha tsy nanao kidosy زي على خا لكاديش على خيخة بشبات مانو كيدوش أنا يسا ماندا يستي أزفاد لكاديش على حياين مانو نكيدوش أفهمني دفاي ياهينا فاسيلي خيخة بشبات أم شبات أركو رفا يد سنتني شبات أنا أري رفا يفوكن شبات أفضلا هو ميسي دفاي zay zany natao zany rehefa tonga am'izay mijivoty tokony tanterahany tsadika anankiray fa mijivoty miankina amin'ny fotoana levatel khamets be hashbahat balev lel arbaa asar benisan ma asorina daholo izy izy tanterahana zany zay zavatra zay fa tonga ny fety antsoina hoe pesah na paska paka dia mila asorina daholo izy izy levatel warina ary asorina reo khamets na reo lalivay rehetrarehetra sy sakafo misy lalivay rehetrarehetra rehefa tonga izy izy ny 40 ny volana Nisan tsika zao efa Rosh Chodesh Nisan na ny voalohan'ny volana Nisan rehefa tonga zany ny 40 ny volana Nisan dia tokony tsy manana khamets intsony zany ao atokantrano ary tsy mihinana khamets intsony mandritra ny 7 andro arak'le alakha ianarantsika hatramin'izao le saper ytsiat mitzraim bahagada leil pesach arishon zay koa mila atao zay mila miresaka izy izy ary mitantara le ny voany zanak'Israely atao Egypte mitzraim avy amin'ny alalan'ny agada na le tantara zay vakina amin'ny pesach le 12 ny volana Nisan hitantsika zany fa izy fety le izy efa tonga ny volana Nisan le fotoana dia io reo misy vareo no tonga mila tanterahana le echol le shbot mimlacha bayom rishon shel pesach mila manao shabata izy tsy miasa izy ianao zany rehefa tonga ny yom rishon le pesach satria ny tena marina satria 12 ny volana Nisan dikan'izay latsaka shabata fa bezatra Hashem mbola tsy zao fa hoe fataro izy fa ny fety voalohany Nisan le 12 ny volana dia mitovy amin'ny shabata tsy mahazo miasa misy olona miasa zany amin'izay fotoana zay nefa nanaraka ny Torah bezatra Hashem mandika lalàna ny deoraita na lalàna zay nisoratra tao anatin'ny Torah fa tsy ny olon-kendry no maneraka ny lalàna le echol matza beleil rishon shel pesar mihinana matza le mofo tsisy lalivay tsy botsina zany tratran'ny lalivay rehefa arivan'ny pesach 12 ny volana Nisan ny shbot bayom shevi shel pesar ary ny andro fahafitony pesara koa dia mitovy amin'ny shabat satria mazava ho azy satria efa 12 ny volana Nisan shabat manisa 7 andro dia shabata koa le izy ny tena marina fa amin'izao fotoana mantsy efa zay ny teneniko hoe misy calendrier hafa mihitsy narahana zao dia lasa sabotsy ny antsoina hoe shabata fa tsy miaraka amin'ny volana intsony efa zany miaraka amin'ny volana ny tena izy izy vao lismoach beshalosh regalim pesach shavuot vesukot
Alaha. Isto. Ito. Mila mifaly izy. Isto. Misy maro misy loatra galim. Reo fety anankitelo zay hitazana anatin'ny torao izy dia tsy maintsy mifaly. Tena didy le izy, tena mididina le olona hifaly. Tsy mahazo malahelo, tsy mahazo tesitra amin'izay vanim-potoana reo izy. Ina le fety anankitelo. Pesa, Shavuot, re Sukkot na Pesa, Paka, Pentecôte ohatra ka dika amin'ny teny hafa. Dia Sukkot fetin'ny kabana, fetin'ny trano vita amin'ny hazo moa zany. Kabana. Ok. Ou les sameach ishto ubanav aniim kol echad ka'araoui lo. Misy va anankiray. Mila mampifaly izy. Ny vadinao sy ny zanakao sy ireo olona mahanitra. Kol echad ka'araoui lo. Izy ireo tsirairay arakaraky ny izay tokony anampianao azy zany. Satria ny fanampiana hoe rehefa ho faly ny hanafaliana ny vadinao sy mitovy amin'ny hanafaliana ny zanakao sy mitovy amin'ny hanafaliana ny olona mahanitra. Hitantsika zany io fa miteny izy mahanitra koa, ny vadinao voalohany indrindra. Resaka ny lehilahy zany izy io. Dia avy eo ny zanakao mila mifaly, mila hafalianao zareo. Simcha. Ny olona mampitomany ny vady zany na mampijaly vady mandika lalàna ny deoraita. Tsy afaka antsoina tsadika. Olona mampijaly vady aman-janaka. Dia ny olona tsy miraharaha ny olona mahanitra. Hitanao any tokotany ny olona hoe tsy tokotany fa misy olona fantatrao fa mahanitra. Dia tsy jerenao, tsy ampianao. Zat Hashem. Hazo shalom. Zay le hoe tonga amin'ny dingana io le antsoina hoe chassid. Chassid mizara fahasoavana foana. Izay ananany dia zarany. Tsy voatery hoe olona mahanitra zany olona mahanitra ara-materialy. Misy koa olona mahanitra araka amin'ny dingana spiritual na dingana ara-panahy. Mila ampiana koa zareo fa tsy avela amin'izao. Dia echad ka'araoui lo. Ina koa izy. L'sport sefirat haomer arba'a ve tish'a yamim chez les mim mit khilat leil shisha asar shel Nissan. Izy va anankiray koa. Mila manao ny antsoina hoe sefirat haomer na fanisanan'ny Omer. Ny Omer ireo moa zany ahoana nandikana Omer ireo vokatra. Mampakatra vokatra zany isan'andro manomboka amin'ny pesara hariva pesara zany 12 ny volana Nissan hariva no manomboka manisa ny antsoina hoe Omer ka hatramin'ny 7 andro ao aorianany. Ina dikan'izany? Herinandro anankifito. Dia ina ny zavatra mitranga rehefa tonga ny 50 andro ao aorianan'ny pesara. Ina antsoina hoe Shavuot na Pentecôte. Io zany le izy alaha ny olona rehetrarehetra, tsy olona rehetra, lehilahy, ny vehivavy koa manao an'iny tena marina fa lehilahy no tena hayav. Raha vao manadino izy satria izay no teneny teo. Vetis'a yamim shlemim. Ny manisa an'ilay sirata Omer fa tsisy adinona ny ray. Raha vao adinona anankiray Zat Hashem tsy natanteraka an'izay dia sarotra nahazoana an'ilay dingana antsoina hoe tsadika amin'izay fotoana zay. Io zany tsy misafidy hoe ahoana fa rehefa nanaiky ny olona anankiray hanaraka ny Torah tsy maintsy ampianarina ary tsy maintsy mahalala an'izay averiko ihany. Fa raha vao hoe izay safidy fa sirata Omer fa mbola fataoko izany fa mbola tsy haiko. Zat Hashem rehefa niteny anao no anatrehan'izy bedin natrehanao na tsy kashera le bedin fa imatsony izy bedin teo anatrehanao misy koa natsoina hoe bedin nemala na trano fitsarana. Izay natsoina hoe bedin trano fitsarana. Nanatrika trano fitsarana mantsy efa manao conversion. Dikan'izay misy koa ny bedin le mala na ny trano fitsarana tany ambony nanaiky an'ilay conversion nataonao. Dia amin'izay fotoana izay zany nametraka ny tenanao ao ambany
zavatra mapesatra be. Nefa raha tsy hainao le zavatra, aiza no ahitanao hery, mila mianatra. Dikan'izay tsy miresaka hoe ataoko ve sa tsy ataoko ny fanaovana hoe chiffre taomètre ohatra na fanisana an'ireo le andro sivy amby efapolo manelanelana ny Pesach sy Shavuot. Ataoko ve sa tsy ataoko le izy? Tsy manontany hoe ataoko sa tsy ataoko satria nanaiky anao nanao anay conversion, ataonao le izy. Tsy ataonao le izy diso anao. Fa tena marina, diso misy anjaranao fa ny anjaran'le olona nanao conversion koa tsy nanaraka an'le olona. Izy zany mizaka lehibe kokoa n'izay zavatra zay. Fa misy anjaranao ihany satria anao nanaiky. Fa afaka miteny kosa nefa anao ao anaty Shem rehefa avy eo hoe za tsy nalala. Fa Shem koa miteny anao, mino tsy manala fa zao anao firy taona zao nanaraka Torah. Efa fantatrao le zavatra mino tsy natao. Alors toy izany. מתחילת ליל שישה עשר של ניסן. אוקיי. לשבות בחג השבועות. טוב, שבת הכו זה חג השבועות, תשאי חג השבועות, תנמנה, לסקקו, שבת. זה השם. חג השבועות. טוב, שבת הכו זה תמיעסקו המזפתונה זה זן. לשבות בראש השנה. תמיעסקו זה שבת הכו בראש השנה. נעבו לואנטונה mois de Tishri, volana Tishri. Lishmoa kol shofar berosh ashana. Ny haino ny feoan'ny shofara rehefa tonga ny rosh ashana, le fety antsoina hoe voalohany taona. Mila mihaino. Raha tsy naheno an'izay zany ianao dia tsy nanatanteraka an'ilay mitzvah positif na le fomba. Dikan'izay tsy ampy le fitaova ara-panahy mifikitra amin'iny mitzvah antsoina hoe shofara iny amin'io vanim-potoana io satria tsika anatin'le mitzvah miankina ny fotoana. Shofar, ok. De rosh hashana, mishbot beyom akipurim. Tovy amin'ny sabata koa izy yom kippur na le andro fibebahana. Yom kippur, dia tsy miasa koa amin'io. Mehita anot beyom kippur ary mifady hanina amin'ny yom kippur. Io ny olona rehetrarehetra na vavy na lahy misy ohatra hoe bevoka le vehivavy na misy olona marary eny afaka ezahana no rehefa hoe misakafo kely fa ny olona rehetrarehetra tsy marary dia tsy maintsy mifady hanina amin'io. Yom Kippur. Lishbot beyom rishon shel Sukkot. Sabata koa amin'ny fety voalohan'ny Sukkot na le fetin'ny kabana. Trano tsy trano bongo fa trano vita amin'ny hazo moa zany trano vita amin'ny hazo. Kabana trano bongo dia iny koa Sukkot. Lishbot beyom shemini atseret. Sabata koa izy tsy miasa amin'ny yom shemini atseret. Le andro fahavalo ny aorinan'ny Sukkot. Lishev basuka shivat yamim he chag. Dia mipetraka ao amin'ny ao ambanin'le suka hozy izy mandritra ny andro fito andro ny fetin'ny Sukkot. Toda trano rasakazo hozy izy Rabbi Chaim Ishai adikan'le hoe Sukkot. Dia dikan'izay avy eo kany toizana litol lulav ou minav kesherim beyom tov rishon shel Sukkot. Ary litol mapiakatra litol zany mapiakatra satria ny tilaty adaima mapiakatra ny tanana. Zay ny dikany. Litol hozy izy mapiakatra an'ireo karazana zavamaniry anankiefatra zay tokony azo inona izy io etrog na karazana citron. Lulav ndray palmier le izy feuille-na palmier rasakazon'ny palmier mahitsy le izy eo ampovoany. Dia aravot na ravin'ny
hazo mitomany raha tsy diso za. De ny farany hadasa indray zava-maniry misy fofona le ravin-kazo. Hadasa ny anarany. Ireo zavatra rehetra reo no atambatra de ampiakarina. Misy zay moa zany manaraka rehefa tonga amin'izay fotoana zay no resaka an'io fa io izy io mila tanterahina koa izy. Lolava kasher, ary kasher ilay zavatra. Mila fantarina zany lalàna mikasika an'izay. De ny olona rehetrarehetra zany, ny lehilahy rehetrarehetra zay miditra anatina africaine anaty Torah, de tsy maintsy manatanteraka an'izay. Satria zay ny dingana voalohany antsoina hoe tsadik. Raha tsy africaine tsy manana ilay dingana antsoina hoe tsadik zany ny olona tsy tafiditra anatin'ny hoe kol Israel, yesh le olama ba na ny Israel rehetra izy de manana ny anjarany any amin'ny tontolo ho avy. Satria izy vahoakanao izy dia tsadika daholo. Ay, tsadika, ahoana zany tsadika zany? Tanterao reo de zay anao vao tafiditra anaty antsoina hoe tsadika. Tsy ampy le izy Bezat Hashem, mbola mila miezaka zany. Zay zany azo malahelo, fa tsy azo mitomany tonta, azo malahelo. Azo malahelo le aravot na sol pleureur amin'ny teny frantsay. Bezat Hashem, shalom shalom, aby aina ao amin'ny Facebook. De amin'ny manaraka zany Bezat Hashem aloha janona eto fa amin'ny manaraka tohizanareo dinganareo. Dingana anankitelo zany sisa mila fantarintsika antsoina azahoantsika hoe inona zany tokony tanterahan'ny olona anankiray mba azo antsoina azy hoe tsadika. Averiko ihany le izy. Reo zavatra tokony ho fantan'ny olona anankiray te hanaraka ny Torah, te hiainana zany Torah zany. Tokony ho fantany izy alohan'ny izy miditra ao anatin'izany antsoina hoe Torah satria zarako angambany mety ahoana ny fanaovana conversion any Israel na any Europe. Tonga le olona manantona misy communauté anankiray de misy zany antsoina hoe bedin na manantona rabe anankiray, ravy anankiray. De miteny zaho izy te hanao conversion. De raisin'le rabbin le olona, tsisy olana mihitsy de resahana aloha zany, ay fa mahoana inona ny tantara de resahanao ny tantaranao hoe zany misy an'izao de za taty amin'ity fanakaviana tantara ohatrany hoe misy zao ny finoko taloha fa rehefa aveo zany nitsandraka de nahita foana fa misy fanamarina anatin'ny Torah de zay zao tena liana ary vonona zany no hianatra Torah ary hanaraka ny lalànan'ny Torah. Ay ozy izy tsy maninona. De fitiny kely ny zavatra mitranga vita zay zavatra zay de manokatra dossier zareo hoe ty zany olona ty tamin'izao daty zao nangataka hoe i-converti. De zao izy zao ny zavatra tena raha ohatra ka tena vita tsara ilay zavatra, afaka miditra zany anao amin'ny communauté de jereo daholo andana zany anao ohatra hoe mahay miaina amin'ny olona, jerenao zany ny fomba fiainanao amin'ny olona satria zany direct aloha ny voalohany na fomba fiainana fiarahamonina zany, fiarahamonina. Hoe olona azo resahana ve sa anao ohatran'ny hoe ao anatin'ny toeranao fotsiny de miafinao na tsy mifandray amin'olona. Satria zay koa anisan'ny de vita zay zavatra zay de asainy zany anao mandritra ny na ray taona na roa taona na telo taona arakaraky ny olona, na 5 taona misy olona mandritra ny 7 taona izy ao anatin'ny communauté fotsiny fa mbola tsy amena mihitsy reo lalana hanao conversion. Zay ny zava-misy. Manina satria tiany zareo zany le olona malala an'le lalàna ary tena miaina an'le fety rehetrarehetra. Farafahakeliny zany ray taona le olona satria hitany daholo zany reo fety rehetrarehetra indray mandeha farafahakeliny. De zay izy vao mangataka an'izay hoe vonona za fa hanao an'le conversion de inona ny zavatra ataony voalohany aloha mangataka zareo hoe zareo zany misy fanontaniana mikasika ny lalàna tsotra tena bazika reo zavatra resantsika reto rehetrarehetra. Zavatra faran'izay tsy hoe ambany fa zavatra tokony fantarin'ny olona anankiray tsotra. Reto rehefa efa avoavy ihany ny dingana eto amin'ny sary kidosha fa reo ohatra manontany inona ny sabata. Resao hoe zafady inona ny dikan'ny sabata. Resao hoe zafady ny antony tenenana ny Shema Israel. Resao inona ny mahazo mahandro sakafo ve amin'ny Yom Tov. Fanontaniana ohatran'izay tokony voavalinao satria zany anao tena liana ary malala ny lalàna voalohany indrindra. Zay ny fomba fataony any ivelany. De rehefa vita zay de misy examen zany, misy fanadinana kely, mifeno kely satria ny fanontaniana eo amin'ny
zato na roanjato na telonjato mikasika fotsiny ny alakha le izy lalàna hoe zao ny atao inona ny atao rehefa tonga amin'izao zavatra zao de mila voavalinao zany satria hitany zany hoe tena liana le olona raha tena te hanaraka satria fantany le zavatra matoa anao liana mianatra zany anao satria zay le izy vita zay zavatra zay de mbola ohatra nahazo an'le note zany hoe afaka raisina zany le olona satria namaly de mbola misy fanadinana anankiray hafa nefa ino zany hoe mivantana fa tsy manoratra intsony mivantana amin'ny bedinina de mametraka fanontaniana kely zareo de eo zareo vao miteny am'izay hoe fantatrao ve ny dikan'izany hoe manao conversion zany ary hiditra anatin'ny antsoina hoe klal Israel na ny vahoakan'i Israel ay fantatrao de vonona ve anao hiditra anatanteraka ny 613 mitzvot rehetrarehetra tsy misafidy anao hoe tiany ataoko de tiany tsy ataoko fa ataoko daholo izy rehetrarehetra satria rehefa miditra anao izy ao anatin'ny klal Israel tsy afaka mivoaka intsony tsy afaka miverina ny vita zany conversion de rehefa sarotra be loatra nzay izy fa aloha za hiala tsy afaka intsony ary zany zavatra zany izy zany tandremana satria zao mihitsy vatarina rehefa anao tafiditra anatin'ny klal Israel na anatin'ny antsoina hoe Israel juifa moa zany am'izao taona fitenena azy fa Israel ny tena izy raha anao izy tafiditra anatin'izany dingana zany ka manota de notanao zakain'olona rehetrarehetra ary notan'olona raha any lavitra tsisy fandraisana aminao satria izy juif de zakainao satria fiainanao izy zany de mifandray amin'ny fiainan'olona rehetrarehetra ary zay no tena izy zay no anatin'ny Torah ka zay mahatonga an'le hoe raha ohatra zany bedinina io na le trano fitsarana nanapaka hoe ampidirina anatin'ny klal Israel le olona satria vonona de tafiditra izy nefa aveo olona io tsy manaraka intsony ny Torah ary manao hazo shalom ikhilul Hashem manimba ny anarana Hashem de iza ny responsable am'zany fotoana zay bedina satria napiditra olona tsy napiditra olona voalohany indrindra ary tsy nahay nanara-maso hoe itsitsany fa le olona io eo amin'ny midoty raha ohatry mbola tsy mety zay mahatonga ny Sara Afriki alohany hidirana ianarana an'reto lalàna satria tsy maintsy miaraka izy roa ny tena marina fa tena ampiakarina ary tena tokony ataon'ny Sara Afriki voalohany ny fahendrena satria araky ny fahazavany zay izy satria fototra amin'ny fampianarany Rabbi Chaim Vital raha tsy eo izy ny fahendrena de sarotra ho an'ny olona anankiray ny hanatanteraka ny mitzvot rehetrarehetra Ezrat Hashem zay zany no angambany no resantsika aloha amin'ity so de misy fanontania aloha hatramin'izao aza misalasala miandry fanontaniana kely fotsiny za zay zany aniny afantatra amin'ity hoe ny conversion zany na le fianarana ny Torah tsy kilalao mety zay angambany tsy ampy tamin'ny tsy ampy fa tsy niresahana tsara tamin'ny olona rehetrarehetra zay hoe tena liana amin'ny Torah de manjary le communauté zany am'izao za tsy hazo shalom misy zay mahatonga ny reto reto azahoana aloha voalohany indrindra hoe efa zaraina le fahaizana satria anao zany efa le olona zany efa tafiditra anatina antsoina hoe Torah de mila mahafantatra ary tsy afaka miteny intsony zany ny olona zao hoe za tsy nahafantatra an'izany satria ty vidéo ty efa niresahana zao na tsy nahita ary le olona fa kely Hashem tonga de afaka miteny hoe misy vidéo nataon'ity olona ty hitanao ve Ezrat Hashem satria ny tanjona tsy hoe animba olona hazo shalom hoe andasaka ny olona satria tsy nalalana izy de hoe voasazy hazo shalom tsy zay mihitsy ny tanjona eto fa ny tanjona azahoan'ny olona manana dingana farafakely antsoina hoe tsadika satria am'izay fotoana zay mahazo anjaranao any olam haba ary zay ny tanjony olona mpitantana ny tena marina ampiakatra ny olona fa tsy ampidina ny olona hazo shalom zay mahatonga ny koa hoe mila jerena tsara aloha ny toetran'le olona satria mety tsy anatan'le olona mihitsy nidirana anatin'ny Torah satria vao may izy mizaka zavatra nefa izy tsy manana hery izakany an'le izy de eo izy no simba rehefa aveo zany fahendrena zarain'ny olon-kendry tany aloha daholo zany ary izy zay no lalany no Sara Afriki Ezrat Hashem de rehefa tonga moa zany ny fotoana anaovana ny conversion rehetrarehetra tonga foana zay zavatra zay fa apetraka tsikelikely le izy Ezrat Hashem Laila Tov lekulam toda raba Baruch Adonai leonam amen de amen amin'ny manaraka indray tohizana
Rehefa tonga amin'ny andron'ny Sirata Omera, angamba tazomina ihany ny sary Kidosa raha ohatra ka vita ilay izy tazomina ny sary Kidosa fa misy fampianarana koa mikasika ny Pirkei Avot. Hitantsika koa izy tamin'ny fahafolo angamba raha tsy diso Rabbi Chaim Vital resaka ny Pirkei Avot hoe any izy misy fahendrena be dia be. Io izy vakio raha ohatra ka te hampidina fahendrena anao te hanana fahendrena. Dia anisan'izay misy koa ohatran'izay koa zany ho ampitsika Bezat Hashem rehefa tonga ny Sirata Omer. ليلة طوب لكلام تدا رباه ربي خيم إشايسي نروتريجا أو مغمور تدا رباه ربي أين تدا رباه فرانسيس سيزار تدا رباه ربي فرانسي تدا رباه رافيلسون تاهينا سي نروتريجا زي نارك سي ونارك tsy amin'ny live moa zany fa de rediffusion. Laila tov le kulam.